Fiadanany tompo taholy tononona amintsika rehetra tiloilo fanosorana manonona ny fahasoavany amintsika tsirairay avy. Ilay hoe contexte ny hoe vaon'ny oloko ry zareo dia tsy référence zavatry ny tany akory. Veriko indray fa ilay contexte n'ilay hoe vaon'ny oloko selon la Bible sy ara-panahy dia tsy référence amin'ny problème ety an-tany. Ekeko fa Andriamanitra totoa dia afaka mamahatsika amin'ny anton-javatra rehetrarehetra, mamatotra antsika ety an-tany ety, fa ny ampaherezako anao dia ny hoe jerevo en deux temps ny soratra masina amin'ny Antsipria ny mangatany fanamasina. Fa selon la Bible mazava ny voasoratra amin'izay deux temps izay hoe fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo izany zavatra rehetra izany. Maninona no miteny fa hoe lay contexte ny vahoan'ny oloko dia tsy référence terrestre, azadino fa ireo mpapahita be da be isan-karazany, ny voyant, ny astrologue, ny mpikirakira ny tontolon'ny ésotérisme, ny mpitaiza, ny mpiantso kokolampy, ny kalanoro, ny bibiango, ny kelibetratra, ny vazimba sy ny sisa be da be izay afaka ilazantsika azy. Ireo tontolo ny matsika ny abrakadabra rehetrarehetra zany. Ry zareo reny dia tena miasa mihitsy, tsy mijanona mihitsy ny fiasan'ny zareo reny amin'io famahana olana ety an-tany io famahana ny olan'ny aranofo. Averiko indray fa ry zareo reny tena miasa tsy mitsahatra mihitsy amin'ny hoe famahana blocage ny mosavy, ny blocage ny vorika, ny blocage ny tsifisimbola, ny blocage ny sy ny sisa be da be ohatran'izany. Eo indrindra ny mahatonga mampianatra antsika amin'ny alalan'izao pub izao, mampahery antsika hoe tsy tokony ho référence ilahatra amin'izy ireny mihitsy ny référence selon la Bible sy ara-panany amin'ny hoe vahaon'ny oloko. Fa tokony eno tsara ity zavatra ambarako ity ny tena marina amin'ny hoe vahaon'ny oloko dia vahana mihitsy, vahana amin'ny filazantsara, vahana ny herin'ny filazantsara amin'ny fatorany fahafatesana mamatotra azy. Fa fahafatesana ny tambiny ota ny mpino izay mino an'izany dia rehefa voavaha amin'izany izy dia ny filazantsara no mampitodika azy amin'ny fiainana mandrakizay vie éternelle. Zay io resaka vahaon'ny oloko tompoko, fa tsy hoe à la base famahana orana labola, famahana ny blocage na mosavy sy ny vorika sy ny sisa rehetrarehetra. Possible angenao voavaha amin'izany olana rehetrarehetra izany, voavaha amin'ny olany tsifisimbola ianao, voavaha amin'ny olany hoe tsy miteraka sy ny tsy mahita vady ianao, arak'ilay nambarantsika rehetrarehetra teo fa tsy akiny famonjena, tsy akiny famonjena. Ary zay no mahatonga manindry atao anatin'ny fizarana ny amin'ny fanazavana hoe tena définition ny vahaon'ny oloko io selon la Bible sy ara-panahy dia vahana amin'ny fatoran'ny fahafatesana, fa fahafatesana ny tambiny ota ilay mpino izay mino an'izany dia ny filazantsara ny mampitodika azy na ny mpanompon'Andriamanitra izay nandray ny ositra sy ny fahefanany amin'izany araka ny ministera na ny sonan'Andriamanitra azy na ny fanomezam-pahasoavana sy ny sisa be da be dia miasa ao anatiny arak'izay mama ilay filazantsara izay nanosoran'Andriamanitra azy dia mitodika any amin'ny fiainana mandrakizay amin'izay ilay olona afaka amin'ilay fatorany fahafatesana zavatry ny tany. Ity ampamarana dia hoe raha misy zany milaza azy ho mpanompon'Andriamanitra, milaza azy ho pasteur na bisop na goena na profeta na tsy fantatro ka ilay définition ny vahaon'ny oloko à la base zany ny azy dia hoe mama blocage na vorika, mama blocage arabola, mama blocage ny mitady vady na tsy fantatro zavatry ny tany ohatran'izany. Tsy misy afa-tsy zay zany ny azy à la base ilay hoe vahaon'ny oloko. Il faut se méfier, il faut savoir discerner
fa za zany tena miteny aminao fa possible mihitsy ary tsy diso amin'ny fanambarako a fa tena possible ary tena mety ho olona mpikirakira ny tontolon'ny ésotérisme, miresaka amin'ny maty ny occultisme sy ny tontolo mistika, ny majika izay ilay olona mandeha amin'ilay définition, miasa amin'ilay définition hoe vahaony oloko, miasa amin'ilay définition ny vahaony oloko, fa juste manao tunique fotsiny izy, manao usurpation, manao plagiat, milanja baiboly oro anefa ka izy papahita, izy mihitsy no mipratike an'ilay nambarantsika teo hoe miconsulter kokolampy kalanoro bibiango keribetratra vasimba sy ny sisa rehetrarehetra, miaina tontolo occulte, ny ésotérisme sy izay afaka ilazantsika azy astrologue, mpanandro sy ny sisa be da be aveko indray raha ohatra ka toko anaty foniteny ity amin'ilay milaza azy fa mpanompon'Andriamanitra ny définition an'ilay hoe vahaony oloko, amin'izany dia ala-base zavatry ny tany, tsy misy afa-tsy izay foana ny averimberiny isaky ny culte de dimanche na isaky ny culte de samedi, tsy misy afa-tsy ny zavatry ny tany no base ny amin'io hoe vahaony oloko dia sûr et certain fa olona tena ao amin'ny tontolony majika sy ny abracadabra izay ary tena lalaova mihitsy ilay sentiment ampiny fa juste manao usurpation, milanja tunique sy manao robe pastorale fotsiny izy milanja baiboly izy ambody mitafy ody janak'ondry. Zany rehetrarehetra zany tsy maintsy isokafa ny masonao idiranao détail amin'ny endrim-panompona sy ny fahatsilovansaina, matsilo saina, misokatra tsara, discernement amin'ny fahaizanao manavaka ny efipetsin'ny satana miasa amin'ny alalan'ny baiboly sy ny hoe tena tenin'Andriamanitra pur et simple, tsy misy fangarony Jesosy Kristy. Fa raha ianao ny afatra tianao Jesosy makasitraka.